Mitondra ny teny fiarabana ho anao indray izay tsy mahafoy ity fandanina za malaza ity tokola sy tokovavy. Niarahantsika nare ary nahita tamin'ny hainao aman-jery samihafa ary indrindra tamin'ny tambajotran sosialy ny fidinana teny Andoranfotsy nataon'ny Ngahafilo tamin'ny omaly izay mifandraika indrindra tamin'ny fitokanana UPP izay voalaza moa fa manara-penitra teny amin'ny fokontany Mahabo ary nanaraka izay ny fametrahana vato fototra amin'ny fananganana kianja eny Iavoloha eny. Ity kianja ity dia tafiditra tao anatin'ilay hoe kianja tokony mena kleba iray izay tsy iza moa fa akaiky ny fitondram-panjakana ary nampanantenaina tamin'izany fotoan'andro izany rehefa nialan-daharana tsy ho anisan'ireo mpifaninana nandray anjara tamina lalao kitra iraisam-pirenena izany kleba izany tamin'ny dia nisy ny fampanantenana fa anaovana kianja eny amin'izany faritra Atsimondrano izany. Izay ny amin'iny fa raha iverenantsika ny amin'ny tranga omaly dia ny fidinana ny filoham-pirenena saingy nagaga natalanjona ny rehetra dia nandray andraikitra amin'ny fanankatonana sekoly ny ZAP teny Andoranfotsy, izany hoe ny fari-piadidy mpampianarana ao anatin'ny komina n'Andoranfotsy ka ireo sekoly izay indrindrandrindra miaradia amin'ny fanjakana dia nomena baiko avokoa ary nanao izay fandraisana sy fihobiana ho an'ny filoham-pirenena izay. Ny rafitra TGV ihany koa dia niasa mafy ho an'ny omaly ary talohan'io ary dia nisy ny fitetezana ireo fototra teny Andoranfotsy sy ny manodidina rehetra teny ho an'ny faritra Atsimondrano ihany koa mba ho avy marobe satria ho tonga ny filoham-pirenena hitokana EPP eo Mahabo Andoranfotsy. Tamin'ity hetsika ity dia miala amin'ny mahazatra satria tazana teny avokoa ny ankamaroany ireo solombavambaoaka izay mafana fo amin'ny fanohanana ny Andry Rajoelina ary nahagaga sy nahatalanjona dia nahita ireo gouverneur avy any amin'ny faritra hafa ivelana Analamanga dia tonga nanatrika izany fihaonana izany. Ankoatra ny filohan'ny anterimeran-dolona sy ireo lolona ary ireo rafitra TGV sy ireo rafitra fikambanana izay miaradia amin'ny Andry Rajoelina ao anatin'izao fitondrana izao. Teny avokoa ary niezaka nampiseho an'izany loko volomboasary izany. Tety ivelany dia naseho fotsiny ilay hoe fitokanana ny EPP Mahabo Andoranfotsy nihetsika sy hoe fametrahana vato fototra. Raha amin'ny lafin'ny asa izany dia tsy azo lazaina fa goavam-be. Ministra dia efa mahavita an'izany ho an'ny fitokanana EPP ary ministra misahana indrindra ny fanatanjahantena raha ohatra ka izay no andraisana azy amin'ny fametrahana vato fototra. Fa maninona ny filohan'ny repoblika ny tsy maintsy nidina teny an-toerana dia fantatra izany fa misy tanjona politika ary misy hetsika politika teny hovoizina nandritry ny fotoana omaly iny. Ary raha ny heverina fa ny solombavambaoaka n'Atsimondrano na ny ben'ny tanàna Andoranfotsy na ihany koa ny lolona atao anatin'ny faritanina Antananarivo no tokony hiatrika izany niaraka tamin'ny lehiben'ny faritra gouverneur n'Analamanga dia ny ivelan'izany rehetrarehetra izany no tazana omaly. Iny aloha izany tsy mahagaga raha ohatra ka nisy olona niara-dalana amin'izy ireo satria fanankatonana sekoly nisy fanapahan-dalana ary nisy ihany koa izany fitetezana mialoha ireo mpiatroka TGV sy mpiaradia amin'ny fitondrana tao amin'ny distrika n'Atsimondrano indrindra manodidina an'Andoranfotsy. Ireo fikambanana samihafa miaradia amin'ny fitondrana ihany koa dia nanetsika ny olona ary ireo solombavambaoaka sy ireo olona sy gouverneur samihafa dia samy mba nietsika ihany koa sy nanao fampandrenesana ireo mpiaradia aminy ho avy any amin'izany toerana izany. Dikan'izay hetsika ara-politika iny fa tsy hetsika ara-tsosialy izay vetivetesy ny fitondram-panjakana ary izany hetsika politika izany azo heverina fa nanaitra an'i Andry Rajoelina ny fidirana masika ary ny fananana Andriamatoa Marc Ravalomanana fototra mpanohana ary mpiaradia marobe ato anatin'izany tanàna Antananarivo izany ary ny sesisesy ny hetsika fantatsika ny tranga tany Alasora, ny teny Atsimondrano, ny teny Talatamaty sy tany amin'ny faritra hafa izay nalian'ny filoha Marc Ravalomanana dia nanaitra ny ambom-pon'ny Rajoelina izany ka mba nietsika izy tetsy Andoranfotsy. Tsy nirafim-panjakana irery arak'izany ny hetsika ny amin'ny hoe teo anivon'ny fampianarana sy ireo mety mifandray tendro aminy fa ny rafitra TGV ny rafitra mpiara-dalana na ny Irmara miaraka amin'Andriamatoa Andry Rajoelina. Ka raha tsy azo loatra an'izany koa dia azo lazaina fa tena organisation zéro satria ny rafim-panjakana sy ny rafitra politika no miara-miasa mba hampahomby izany. Andeha aloha enoantsika ty sombokabary mananiany, sombokabary hafakely nataon'i Rajoelina ity
dia ho avy indray tsika amin'ny endrika fandalinana aorian'izay. Président nareo kristiana mino an'Andriamanitra ary manakina ny zavatra rehetrarehetra amin'Andriamanitra iray ihany amin'ny Jesosy Kristy iray. Zay ary zay no tsy areseny izanizantsika. Satria rehefa Andriamanitra no miaro anao no miaraka aminao iza no aresenao tsy misy. Ary indrindra lazaiko aminareo ao misy mpanokara teny miaraka tamiko ao ny président fédération zay mahafantatra tsara anahy zao lehilahy mijoro aminareo zao combattant guerrier raha mbola zany miaraka tombony tatami tsy misy maresatsika. Efa zavatra naseo zany fa tsy hoe zavatra nolazaiko tsony. Voajerevako ny adversaire dia fantako inona ny point faible. Milaza aminareo amin'izany. Milaza aminareo ary zay esprit de combattant zay ny atoano. Tsy matahotra, tsy miembotra fa rehefa miroso dia miroso hatramin'ny farany. Niara norenesitsika teo ny amin'ny hoe combattant guerrier ary rehefa miatrika tatamingy ara-joelona dia mandresatrany ary fatany point faible ny adversaire. Izy ara dia ny vety mihitsy ny amin'ny hoe handresy izy ary ny fifidianana ho avy io no nakany repère amin'izany resaka nambarana izany. Hafatra politika ihany koa iny nambarany ara-joelona iny amin'ireo mpifanandrina aminy. Fa raha iverenina ny adevitra ny amin'ny hoe fangamo adevitra tatami no adevitra eto. Adevitra vahoaka noana, vahoaka mahantra, vahoaka maty, zay no adevitra amin'izao fotoana izao. Ka raha miteny ny filoha Rajoelina fa rehefa mijoro izy dia mipipiham-pataloha na tsy maintsy mandresy hatrany dia hoy isika hoe vahoaka efa maty, vahoaka efa torana, vahoaka efa savotry ny anoana, vahoaka efa tsy mahita rapaka ve no tiany hambara amin'izany. Raha ohatra ka miaino ny resaka serasera ara-politika ny Andry Rajoelina dia ohatran'ny te hilaza izy fa mafy be. Kanefa ho an'izay tena mahafantatra nga i Andry Rajoelina dia samy mahalala tsara fa i Andry Rajoelina kanosy iny. Ho an'ny taona 2024 rehefa niketrika ny fanonganam-panjakana tsy navita irery izany i Andry Rajoelina fa tsy maintsy niara-dia tamin'ny tandro filaminana. Mazava ho azy ny kapisatiny nahoraka tamin'izany fa nisy ireo zandary izay tonga nanoana azy. Ho anesika ara-politika ihany koa tamin'ny 2024 rehefa niketrika n'ilay 26 janvier na alatsinainy mainty i Andry Rajoelina sy mpiara-dia aminy dia nomeny tsodrano handeha doba ny vahoaka fa izy nitsatsaika mody tany an-tranony. Ary ny 7 febroary taorinina ny tranga teny Ambotsiroatra nisin'izay fifampitifirana izay dia nitomany i Andry Rajoelina rehefa niditra mivatana tamin'ny Haino Amanjery. Olona matanjaka, olona combattant ve ny olona be ranomaso, olona combattant ve ny olona mitsoakady ka mampirisika ny olona andeha androba fa mitsaika moramora any an-trano. Tahaka izay ihany koa ny nitranga tamin'ny 7 febroary naporisiany Andriamatoa Monja Rondefy sy ny vahoaka hiakatra teny amin'ny lampana Ambotsiroatra fa izy nitsaitsaika ny alokaloka tany an-tranony. Dia tahaka izay ny zavatra nitranga satria nandritra ny fotoana fanonganam-panjakana dia nitsoaka ny sitritika teny an'ireny masovo miasa eto Madagasikara ary misy koa ray aman-dreny hafa izay nanitrika any Andry Rajoelina. Tanisaintsika izany tsangazavatra izany mba ety nilazana fa tsy arak'ilay vava resahany ny momba azy ny hoe combattant mpiatrikady. Fa tsy izany mihitsy satria olona be ranomaso, olona kanosy. Ary manam-porofo an'izany ny fomba hita tana ny firenena satria i Andry Rajoelina tsy mahazaka demokrasia, i Andry Rajoelina tsy mahazaka faneho-kevitra, i Andry Rajoelina tsy mahazaka mpanao politika, mahazo vahoaka no misy eto. Ka na inona hetsika indrindrandrindra ataon'ny mpanohatra dia sakanan'izany. Ny décret d'application ahafahan'ny mpanohatra miasa aza moa na dia efa nikeny fa Marc Ravalomanina no lehiben'ny mpanohatra dia ny finy tsy mety navoaka teo anivon'ny ministeran'ny an-tany ary nitangenany lalàna hafa indray izany. Ny fihetsiketsehana politika etseroa ataon'ny antoko tiako Madagasikara ny tety ny faritany enina dia samy nahitana taratra fa niezahana nigejaina avokoa ireny rehetrarehetra ireny. Ny loza aza dia ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy ny hokasain'ny vehivavy tia manalamanga atao tetsy amin'ny magro biorilika dia tsy nomena alalana ary nobanana tsidra amin'izany toerana izany. Fanjakana resim-bavy ary mpitondra resim-bavy mataho-behivavy matahotra ny zony vehivavy no misy eto.
tsy tanysaintsika ntsony ny endrika famotehana an'ireo mpanao politika na mpanao gazety teo aloha na tompona andraikitra samihafa zay ezahana hamorona na antota taratasy ary hamotehana ny fiainan'izy ireny. Fomba faneho-kevitra anaty tahotra daholo zany ary fomba fanao ho an'ny olona kanosa sy katahotra zany rehetrarehetra izany. Ety ivelany de miseho mafy be izy ary rehefa miteny de ohatry ny olona matanjaka sy manana hery, fa rehefa jerevana amin'ny ataony amin'ny fitantanan-dra ara-panjakana sy ny fomba fanao ara-politika sy ny tetikady ara-politika manotony de olona kanosa, olona matahotra demokrasia sy matahotra fahalalana ary matahotra ny hafa isandratra no misy amin'izao fotoana izao. Any ivelany no hoe combattant na guerrier zany de olona tsy misomasoma zany. Ara-tantara de nisy zany Che Guevara zany. Ary any Turquie de misy ny atao hoe Fethullah Gulen zay nanoratra ilay boky Force Tranquille. Any amin'ny faritra arabo de misy izany ihany koa. Any amin'ireo firenena afrikana sasany de misy izany. Te handray ohatra amin'ny Patrice Lumumba tsika na te handray ohatra isika amin'ny tantaran'ireo mpanao politika afrikana tahaka Nelson Mandela. Reny ny atao hoe combattant guerrier samy atrika ady amin'ny zavatra mafana rehetra fa ampisainana ny etrehan'izany satria mpanao politika nianatra nandalo ary feno fahendrena izany. Tsy sanatsin'izany koa mpanao politika manao hevi-jaza ka taitaitra mahita vahoaka de mieritreritra fa ny zavatra ambarany io no hanababoana ny vahoaka. Fanahin-jaza amin'ny ankapobeny no hitantanana ny firenena ary lasa resa-jaza. Ny rehetra samy nanamarika fa indraindray tsy mitoetra araka ny maray aman-dreny azy le filoham-pirenena fa indraindray mbola eo foana ilay kolotsaina tsy nahay politika, tsy nanao politika ary kolotsaina no tapoham-pahefana ka rehefa tojo amina hetsika lehibe ohatrandreny dia miteny indraindray zavatra tsy voahevitra ao anatin'ny serasera ara-politika. Eritrereto aloha zany raha nilaza izy fa matanjaka, mandresatra any ary fata amin'ny point faible ny adversaire de mba fantatry ny fitondram-panjakana, mba fantatry ny Yahya Rajoelina ve marary sy ny manjo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Vahoaka malagasy nona, reraka, safotra, torana, maty no isehon'ny mpitondra ho mafy be ankehitriny. Tsy afatra ho an'ny mpanao politika nandraisantsika an'iny fa afatra ho an'le vahoaka malagasy. Vahoaka malagasy satria raha afatra ho an'ny mpanao politika iny de diso adversaire ny Yahya Rajoelina fa tsy ny mpanao politika ny adversaire fa ny vahoaka malagasy manitra sinoana sy maty amin'izao fotoana izao. Vahoaka malagasy mitsomponenina miala amin'ny Madagasikara no adversaire, ny fahantrana amin'ny ankapobeny zany no tokony ho adversaire fa tsy ny mpanao politika. Fa iza moa mbola heveriny Yahya Rajoelina fa amerina azy eo amin'izany seza hitantanana ny firenena izany raha toka ohatr'izao no mahazo ny vahoaka malagasy. Anjarany rehetra misaintsaina fa nentsika tao anaty fandalinana iny faneho-kevitra zay nataony omaly iny. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.